fantatra ihany koa Madagasikara fa mpikambana ao anatin'ny nosy vany. Dia ao anatin'izany paikady izany zany dia ny zavatra voalohany indrindra dia mba hahatonga ny Madagasikara ho destination, moa moa ny ilazako amin'izay, destination touristique durable aty amin'ny faritry ny Océan Indien. Tsy tokony hisy volo manoirandrona nefa ahatsika manatratra n'ilay tanjona eo ray tapitrisa amin'ny taona 2024 satria nahoa manan-karena be itsika malagasy, ny tanitsika Madagasikara manan-karena be raha amin'ny lafiny fizahan-tany ny resahana. Mila fandaminana nefa izany rehetra zany. Jereo fotsiny fitsika manana 5,000 kilometatra ny torapasika zany misy eto Madagasikara 5,000 km de côte. Ankoatran'izay raha ny atao anatiny ny tany be zany dia misy ireo le écosystème maro samihafa. Hitantsika tsara fa anisan'ny zavatra hoentina andavorariana n'izany tetika sipaika izany amin'izao fotoana izao dia ny fametrahana an'ireo les parcs nationaux mba ho isan'ny destination touristique zany fara eto Madagasikara, tahaka ny fisiany Nosy Be, Sainte Marie, ireo moa ny tena malaza be zany amin'izao fotoana izao amin'ny destination fara eto amintsika, fa manana afakotsika zay hoentina mihitsy mba ahatonga an'izany Madagasikara ho destination touristique fara zany ety amin'ny faritry n'Océan Indien. Ankoatran'izay dia manana koa tsika ireo le paysage isa-tsokajiny rehetrarehetra izay mampanankarena ny Madagasikara. Reny koa zany dia tsy maintsy hovokarina fa ao anatin'izany tetika sipaika izany ny zavatra tena lehibe indrindra dia ny fandraisana anjara ny vahoaka malagasy ao anatin'le fampandehanana an'izay tourisme zay. Izay midika hoe tsy maintsy misy fiantraikany eo amin'ny rafitra hitantanana ny ministère mba hanamafisana zany ny décentralisation. Izany koa dia tsy maintsy misy fiantraikany amin'ny endriky ny fizahan-tany titsika hanavahana ny Madagasikara ao anatin'le faninanana iraisam-pirenena. Ao zao ohatra zany amin'izany tetika izany ny fampandrosoana ny tourisme culturel. Izay tourisme culturel zay ahafahantsika zany mampiseho ny akanto, ahafahantsika mampiseho ny arena lehibe ananantsika eo amin'ny lafiny kolotsaina na eo amin'ny lafiny ihany koa rehefa fandrahoan-tsakafo gastronomie, ny riba sy ny fomba mampanao malagasy ireny zany hoatrandrahantsika ireny amin'ny alalan'ny fametrahana an'ireo le village culturel. Ny anomboana amin'izany zao ohatra dia amin'ny Nosy Be, Sainte Marie, le village culturel mba ahafahan'ireny ho lasa vitrine ho an'ny Madagasikara ka andresy lahatra ny mpizahatany andeha makaty amin'ny tany be. Ao anatin'izany tetika izany koa ny fampandrosoana ny tourisme zany ny fizahan-tany eny ambanivohitra, tourisme rural. Efa misy zany amin'izao fotoana izao ohatra zao any amin'ny faritra zavamaniry. Reny zany no ezahana koa mba ho aparitaka eran'ny Madagasikara ny fisiany zany village culturel zany zay ny endrika anankiray fampidirana n'le vahoaka malagasy ao anatin'le fampandehanana ny fizahan-tany eto amintsika. Ny olana manko dia hoe rehefa tsy tafiditra ao anatin'izay processus n'le fampandrosoana n'le fizahan-tany zay ary tsy mahita tombony amin'io le vahoaka dia mazava ho azy fa anisan'ny miteraka n'le insécurité ny tariny zavatra ohatran'izany. Fa rehefa tafiditra ao le vahoaka mahita izy ny tombontsoa amin'le izy dia zay ny zavatra hitany amin'ny firenena hafa. Ohatran'ny any Honduras zao, ohatran'ny Pérou, le tourisme culturel sy tourisme rural io dia lasa mandry fahalemana ny tany ao anatin'izy satria le vahoaka mihitsy no miaro na ny infrastructure zany na ny olona zany ny touriste sy ny karazany satria ahitany tombontsoa le izy. Voatsy ela zao tany Afrika Atsimo dia ny zavatra hita tany ohatra zao amin'ny resaky village culturel dia anisan'ny manana traikefa touriste zareo ary izy moa dia nampanantena ny anampy antsika mikasika an'izay le
fampijoroana andreo le village culturel reo zay zany dao zany le tetika rehetra atao anatin'izy tsika maro rehefa mpikambana ao anatin'ny Ilvanie fa tsy manakana antsika koa zany hitodika aty amin'ny continent africain nahitako itsika eto Afrika Atsimo amin'ny heritaona dia mitetika ny andray eo amin'ny 10,000 tapitrisa ino izy teo mpizahatany 10,000 tapitrisa tsika nefa eto akaketo tsika aloha amin'izao dia eo amin'ny 10,000 non tsy 10,000 250,000 zany zao ny chiffre atsika zany amin'ny tourisme zay chiffre zay nefa mbola azo mbola edikevitra ihany koa satria zao koa dia efa miara-miasa amin'ny banque mondiale atsika ametraka an'le hoe compte satellite du tourisme zany koa anisan'ny tetika zany satria ny fananana an'le compte satellite du tourisme dia ahafahana tena mandrefy tsara hoe zao tokoa ny tena mpizahatany tonga teto zao ny fiatrakan'izany mpizahatany zany sy ny fivahinanany ao anivon'ny resaka hoe produit intérieur brut produit national PNB sy ny PIB zany ilaina ny fananana zany le compte satellite du tourisme zany koa anisan'ny tetika zany ho apetraka ino moa hitantsika fa fandaminana ny fanarahana tao anatin'ny fitantanana n'le Ilvanie zany tsy maintsy mbola andinitsika eo aloha fanoizana n'izay zavatra rehetra tsara tamin'ny fitantanana teo aloha fa tsy maintsy koa tsika manana fotoantsika mba andiniantsika hoe ahoana ny zavatra ndraiky io zany zay hoentitsika ao anatiny rehefa mandray ny fitantanana ny Ilvanie ohatran'ny président Didier Robert zao dia mazava ny resany hoe anisan'ny hoasiny tsindrim-peo ny mikasika n'le visa zay zany anisan'ny anankiray zay misy lafiny faharoa koa moa zay niresahany ihany koa mikasika an'io dia collectivité aérienne ho antsika malagasy ohatra dia amin'izao tsika ora miteny zao zany dia mbola eo am-pandiniany zay hoe rehefa handray an'le fitantanana an'io le Ilvanie io dia io kosa ary ny tena zavatra tsindrin'ny malagasy mazava ho azy fa tsy maintsy tsinjovina manokana ny tompontsom-pirenena amin'izany ray zavatra any